Maro ny fikambanam-behivavy mijery eto an-tanindrazana izay samy mikendry ny hitondra fampivoarana ny fiainan'ny vehivavy manoloana ny rotoroto iainana ankehitriny. Iray amin'ireny fikambanam-behivavy ireny ny association Miss Maman izay efa nijoro sy nisy teto Madagasikara efa ho 5 taona lasa izay. Ny mampiavaka an'ity fikambanana Miss Maman ity dia sady manolotra fiofanana maro lafo ho an'ireny mpianakaviana malagasy an-taniny, fa etsaka ilany kosa dia fikambanana mikarakara fifananana izay natokana ho an'ireny mpianakaviana amin'ny alalan'ny fanehoana endrika amam-bika sy ny fiakanjo. Nitafy mivantana taminay Ramatoa Armampianina Lovasoa izay isan'ireo mpandrindra nasionaly n'ity fikambanam-behivavy ity. Arahantsika ny fanazavana. Madame Lova Armampianina, comité national ny Miss Maman Madagasikara. Miss Maman Madagasikara mijery manokana an'ireo reny malagasy. Zay zany le izy rehefa mety hoe reny, rehefa hoe maman zany dia afaka miditra sy manao mpikambana ato anatiny ity Miss Maman Madagasikara. 5e édition tsika zao, 5 taona amin'ity 2024 ity mihitsy ny association, efa association izy amin'izao fotoana, association Miss Maman Madagasikara. Mino fa ikarakara hetsika lehibe ihany koa isika anatiny zany fa 5 taona zany. Afaka miditra rehefa hoe reny, tsy mifidy sokajy taona, fa mety hoe reny ianao mandre maheno amin'izao fotoana izao dia afaka miditra ato anatin'ilay fikambanana Miss Maman. Raha izay faharoa zavatra roa no hita ato. Ny anankiray zany dia ahitantsika ilay hoe fifaninanana na ilay hoe casting Miss Maman, tsy maintsy reny kosa aloha. Zay no anomezan-danja ny reny malagasy rehetra zany, satria ny tanjona dia le hoe hikajy ny endrika amam-bikany ao aorianany fiterahana, dia iny zany ilay fifaninanana. Dia tsy hoe tsaraina amina bika sy ny endrika, fa mety hoe reny mahintsintsy ianao ainao ve ny miakanjo, mampiakanjo ny tenanao, mamoaka n'izay bikanao zay. Mety hoe reny botabota ianao ainao ve mampiakanjo miaina tsara ao anatin'izay. Ny tanjona dia reny mendrika, mifaly tonga modely ny reny hafa. Ya, zay zany aloha mahakasika an'iny. Ny fanontaniana voalohany teo dia ny hoe inona daholo no hita, satria hatramin'izay dia fifaninanana fotsiny ihany tokoa. Amin'izao fotoana izao ny Miss Maman Madagasikara dia efa association. Ao anatin'io association io zany no hijerevanay ny ireo reny mila fanohanana, mila fanampiana, hifampitaiza, hifampitantana, hifampizary izahay ao. Zany hoe isy formation zany nomena tena le hoe leadership ozy izy tsika, ahitarika ozy izy tsika malagasy, omena zany ny reny ao. Misy ihany koa le hoe développement personnel na le hoe fampivelarana ny tena, omena ihany koa le izy ao. Misy ihany koa zany le hoe création d'emploi na le hoe famoronana asa, ampitomboana ny vola miditra mba ho falifaly daholo na reny. Voalohany aloha zany tena ao anatin'ilay fizarana roa, raha ohatra ka hiditra hirotsaka, zao manko zao mandeha ny fifaninanana ho an'ilay hirotsaka anao casting, anao Miss Maman mihitsy. Zay ampahafantariko aloha ny loka amin'ity taona ity dia billet tana Paris tana. Zay zany aloha no lo hoan'ny premier lot. Dia misy aza matahotra fa azo ny anjaran-daholo reo izay ao anatin'ny fifaninanana. Ka iny zany ilay partie anankiray mirotsaka, misy droit 20 000 ariary iny. Izay hikarakarana antsika maman ihany amin'ny fotoanan'ny grande finale. Fa ato anatin'ilay association Miss Maman indray isika dia maimaimpoana ny fidiranao. Mitondra sary tapaka anankiroa ianao dia mitondra fanamarina ponenana anankiray dia miditra hoe ho mpikambana ato anatin'ilay Miss Maman. Mety hoe sarany anaovantsika badge fotsiny angamba no hoentin'ny mpikambana tsirairay, malalaka be ny fidia. Tena marina be zay satria tsika tena hiasa amin'ny famarinana. Efa misy fisy
ho fenondry zareo a ametrahana ifanontaniana fenona daholo zay a misy fanamarinana efa afantaranay zany hoe tena efa reny tokoa izy manao fanady adiny fotony zay miainga avy amin'ilay fisy a efa omenandry zareo fenona satria eo zany satria amin'ny fotoana nge andehanan'io reny zay le hoe hiakatra aty Antananarivo satria aty ny grande finale ho an'ireo faritra ho an'ireo région rehetra zany a dia tsy maintsy mahazo alalana avy amin'ny vadiny izy raha ohatra izy zany ka tsy manambady kanefa efa reny a dia efa misy antoka efa ifanarahanay ao hoe iza ny miany zanany ohatra ny ahoana dia aloha tazomina ho secret aloha zany zay mba ho famarinana tsara mihitsy a ilay anolorana tena ifaninana amin'ilay fotoana sotra tompoko tena makasitraka satria tsara fipetraka be ilay fanontaniana izay efa ady hevitra tokoa eo amin'ny tambazotra tserasera izay mivelatra tokoa ny hoe tamin'ny fotoana lasa nisy tsy nadio ifonana ilay izy satria nisy trangan-javatra ohatr'izay mihitsy fa mitindray maky ty ary zany nanaovana fanambin-geza be mihitsy hoe ny loka ho an'ny voalohany dia bie tana paritana zany hoe tsy kely zany fa tena lehibe noho izany mifanindran-dalana amin'izany koa zany eo anivon'ilay fitsarana ny lalao dia manome antoka sy toky izahay komite fa voalohany aloha izay komite dia tsy manana zo itsara amin'ny tindray maky ity tena hoe mikisaka lavitra mihitsy izay fa ireo izay jury matianina na lay efa tena manana traikefa ao anatin'ny fifaninanana toy itony lalao tony a no ho apetrakay itsara ao anatin'ilay izy dia apetraka ihany koa zany solitenany publika izay tonga amin'ilay fotoana dia eo tsika ny tena mahita ny résultat tena hoe madio mangarahara mahazo toky ianareo mpifaninana fa adio ny raharaha izay mihitsy ny ezahana tena hoe mpitsara maleo teny amin'ny asany a ao anatin'izay fitsarana ao anatin'ity lalao ty izay ireo faritra izay région moa zany izay efa nisy ny fifaninanana efa taona lasa izay dia mbola mitohy foana ilay région efa teo fa ny région vaovao zany a izay tena miampy ary notratrarina mihitsy izay anitarana bebe kokoa ny ici ny représentant ny Miss Maman dia hitantsika ny région ny Haute Matsiatra hitantsika ny région ny Diana ny région ny Betsiboka reo zany zao ny tena ataontsika hoe fitarana lehibe ankoatran'ireo izay efa misy eo ihany koa région ny Bongolava izay tamin'ity koa no natsofoka zany a dia fantatsika fa région efatra io amin'ireo région reo miomana dia mivonona tsara mihitsy fa tafiditra aty amintsika zany ilay fifaninanana dia mandroso andao tena misokatra ny varavarana manaingana ireo reny rehetra tamin'ity ihany izy ny misy an'ilay hoe 25 ans miakatra fa amin'ny herintaontsika anao laminasa vaovao tsara ny afatra farany dia zao hoe asehoya fa renimendrika isika malagasy tsy amin'ny casting ihany fa ny anatin'ilay fikambanana ary dia andaontsika tena hiavao ifampizary isika ifanoro isika hiaraka androso isika ao anatin'ilay izy mba tena ho renimendrika ny vehivavy fanata na tena ny anao fazagaga raha toa mitady solapaka anao eritrereto ny anabavinao mitazona ny teny mameny izany no tena fahendreny fa izy rehefa ty dia ty miandra